Misy andiany grande braderie volana octobre ity dia isy toerana manokana natokana ho an'ny destockage ahitana ny entana faran'izay mora atolotra ireo mpandraharaha ary anentanana antsika mpanjifa hijery an'iny toerana iny satria mety ahitantsika bonnes affaires zany. Ny ampiavaka anazy koa dia ny fanentanana ny mpanjifa izay manan-kevitra ny vidy entana somary lafo vidy anatona microcrède amin'ny crédit zany na famindramam-bola raha ohatra ka misy faniritsika te hividy entana anefa tsy ananantsika mivaingana ilay vola. Dia izay no zava-baovao entina amin'ity andiany grande braderie volana octobre ity. Eo amin'ny 15 stand eo. Fa io zany tena entana tsy hitanao any amin'ny mpivarotra amin'ny andavanandro mihitsiny fa tena hoe entana spécial midina amin'ny grande braderie. Maro ny trano eva ny mpandrahanjara izay tondra entana manokana momba ny fidiran'ny mpianatra. Fa ankoatran'izay moa ny grande braderie dia tena mivelatra be ka hitantsika ny entana rehetrarehetra mihitsy izay mety ilaina ka hatrany amin'ny tomobile, ny informatika, ny fitafiana, ny sakafo. Izay angamba mbola mahavijoro ny grande braderie ny fitazomana an'ilay fihenam-bidy anasan'ny mpanjifa. Raha tamin'ny voalohany tena hoe destockage efitra taty aoriana kosany dia tsy afaka nijanona tamin'izay intsony ilay mpandray anjara na ilay mpivarotra fa tsy maintsy mitondra nouveauté na hoe entana tena spécial amidy amin'ny grande braderie mihitsy fa ny fihenam-bidy no tena heriny ary izay no tena asanay manara-maso an'izay fihenam-bidy izay tena tokony ho arahan'ny mpandray anjara izay.